mpamitsara. Hisatranao izay ny amin'izao fotoana izao. Ka hisaranay ianao iray izay naniraka ny zanakao ilay tokana halavitra anay. Hisaranay ianao Jesosy izay nanolotra ny tenanao ho famonjenanay. Hisaranay ianao fanamasina izay mpanolotsainay endry mitady-dalana anay. Tompo, sy ny olona tsara tao aminao izahay, ko mamelany ka himandrafo aminay. Mangataka ny fanainao masina izahay ankehitriny. Ahaizanay manompo anao marina amin'ny antaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka isika miavaka. Tonga eo amin'ny fotoana izay hitsakanareo mpanompy anao anaty ny soratra masina sy tavavaka isika, dia ataontsika ny iray enina soanjato, ny andinina ny fahatelo sy ny fahaefatra. Exodus toko faharoambin'ny folo, ny andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Exodus toko faharoambin'ny folo, ny andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampananay Mose sy ny Israely rehetra ka ho izy taminy mandeha any ianareo ka makao ondro anareo araka amin'ny filoham-pirenenareo avy ka vonoy ny Pasika. Dia maka isopa ilay fihiny ka ajoboy amin'ny lahy izay ao anatin'ny bakoly
Ary ny raha izay ao anatin'ny bakoly dia hanetena amin'ny tompam-baravarana sy ny tolana roa. Ary aza misy mivoaka eo ambaravarany tranonareo avy ianareo ambara-pamarenan'ny andro. Fa Jehova handeha amin'ny Ejiptianina, ary raha mahita ny rano eo amin'ny tompam-baravarana sy ny tolana roa Jehova, dia handalo ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamelanareo ny mpandringana. Ary hitanjo izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranaka mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova anareo, arak'izay nilazainy ianareo, dia tandremo izany fanontolo izany. Ary raha anontany ianareo zanakareo hoe inona ny antony izao fanontona ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao ny famonoana ny tasika Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Ejipta, raha namely ny Ejiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niotrika ny olona ka nivavaka ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany, arak'izay nandidiny Jehova ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary n'olona mahatonanina Jehova mamono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Ejipta, hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay mipetraka teo ambony seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina, mba hamonjy izay voalohateraky ny biby fiompy rehetra. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina. Araka ny filazany tsara ny soratan'ny Luka toko 2:20, andininy 7 ka hatramin'ny 20. Luka toko 2:20, andininy 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa samy nahita dia mivakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Pasika. Ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandehana ka amboary ny Pasika ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia hisy lehilahy mitondra siny feno rano mifanena aminareo. Manaraha azy eo amin'ny trano izay idirana, dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazainy mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra? Ary izy hanomero anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana, any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy, dia namboatra ny Pasika izy. Ary noho tonga ny fotoana, dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity Pasika ity aminareo, dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hinana izany intsony ambara-tanteraka izany ao fanjakan'Andriamanitra. Ary nanjaika poaka izy, dia nisotroka nanao hoe raisy ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny vokatry intsony aho mandrapahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary efa misaotra, dia novakiny ka nataony azy sady nataony hoe ity ny tenako izay nomena ho anareo, izao no ataovina ny fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rà izay aentina ho anareo. Mbola hotoizantsika ny famakiana masina ao amin'ny listy voalohany ny soratan'ny Korinthiana voalohany toko 1:20, ary tondrotsika amin'ny andininy 7:20 fahafaranasika hatramin'ny 11:30. Korinthiana voalohany toko 1:20, andininy 7:20 fahafaranasika hatramin'ny 11:30. Vakiantsika amin'ny alalan'Jesosy. Fa izao efa nandray amin'ny tompo izay natokony kosa, fa dia sotompo tamin'ny any izay namadihana azy dia nandray mofo, ary efa misaotra izy dia nivakiny. Ka hoy izy, ity tena ho anareo, izao natao fahatsiarovana azy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa mihinana dia hoy izy,
ity kapoka ity no ilay tena vaovao amin'ny Irak. Izao no atao fahatserovana azy na oviana na oviana no isotranareo fa na oviana no ihinana ianareo no ihinana itony sy isotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesany tompo ianareo anafiara. Fa nazoro no ihinana mofo sy misotro kapoka amin'ny fanahy endrika dia merina amin'ny tena sy ny raha tompo izy. Aoka ny olona hamanana ny tena dia aoka izy ihinana amin'ny mofo sy isotro amin'ny kapoka. Fa izay rehefa mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro ny fahameloana famitena raha sy mahafanana ny tena izy. Noho izany dia betsaka no manary sy maroso eo aminareo ary maro ihany miofin'izany. Fa raha mba mampatatra ny tena tsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaray isika dia fahaizan'ny tompo mba tsy ho heloina miaraka amin'izao izao. Fa raha misy nahiana nareo rahalahy dia mifampiangasa. Ary raha misy solona moa ampizinana ao an-tranony mba tsy fiangonanareo fahameloana. Ary ny zavatra sisa dia alahany rehefa tonga ao dia masona eo ampitsangalana miarana no hitsenantsika miakatra ny tompo amin'ny 1:10 ny andininy faharoa ihany. Dia ompinao rehetra nderanana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny farantsikan'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tombontsika. Miarabantsika natratra ity alahady voalohany amin'ny volana fahafolo ity sahady amin'izao taona 2020 izao. Miaraba manokana ny mpandray samy tompo satria manana lohevitra vaovao sika dia ny hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Amin'ny fanasany tompo ny dikan'izany. Izay toen'ilay lohevitsika tamin'ny volana septambra manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny atisa. Izao indray zany amin'ny fanasany. Ndavaka sokalantsika hoe amin'ny Exodosy. Exodosy toko faharoa. Efa novakina tena ny 2020 hatramin'ny 2020. Fa raha vao mitentsika hoe bokin'ny Exodosy dia inona ny zavatra hitantsika misongadinao? Ny amin'ny filazana ny Paska. Ilazana ny amin'ny Paska Jiosy sy ny loza fahafolo izay nahafaty ny lamatoa rehetra tao Egipta izany. Ny Paska Jiosy dia anavarana mihitsy ilay fanafana na famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely avy tany Egipta
na tamin'ny fanambevozana, tamin'ny fatotra, tamin'ny geja mafy izay nataon'ny Farao mpanjakan'ny Egypta ho azy ireo. Eto antsika mianana dia hijery manokana hoe ny fanafana sy ny famonjen'Andriamanitra. Ny fanafana sy ny famonjen'Andriamanitra dia hitantsika ao anatin'izany dia araky ny toromarik'Andriamanitra. Ny fanafana sy ny famonjen'Andriamanitra dia araky ny toromarik'Andriamanitra. Anao hoe verentsika vakina ny 5:20 miara-mamaky isika rehetra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampanalay Mose sy ny olon'Israely rehetra ka hoy izy taminy, mandeha any ianareo ka maka ondro ho anareo araka ny firenenareo avy ka vonoy ny Paska. Andriamanitra zany niavana malala no nibaka ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Mosesy anatanteraka izany Paska izany amin'ny ondry isaky ny fokom-pirenena avy. Izay raha hoe vonoy ny Paska. Ny tantara mantsy dia izao hoe rehefa tena nijaly no ny fampahoriana izay nataon'ny Farao ireo zanak'Israely reto dia nitaraina mafy tamin'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra hoe efa hitako anie ny fahorianareo e. Dia niantso amin'ny Mosesy izy hanafaka ny zanak'Israely. Tsy moramora nefa riavana ny fanafana amin'ireo zanak'Israely reto, fa alefa tsy alefa. Izany ihany ny zavatra hitantsika amin'ny alalan'ireo loza marobe izay nisy tao Egypta. Misy loza 5 zany talohan'ireo izay tena natsiravina tokoa kanefa dia tsy mbola natafavoaka ny zanak'Israely tamin'izany fahavabona izany na izany fanambevozana izany. Fa eto kosa ny fanafan'Andriamanitra sy ny famonjeny dia arak'izay tena toromarik'Andriamanitra nomena ireto zanak'Israely reto. Mandeha any ianareo izy, maka ondro anareo dia vonoy ny Paska. Ina moa zavatra mitranga zany tao anatin'izay. Rehefa vonoina ilay zanak'ondry dia misy raha latsaka zany. Dia iny raha ny zanak'ondry iny no atete eo amin'ny tatao-maravarana sy ny tona-maravarana ny zanak'Israely rehetra. Ka raha vao tonga ilay mpandringa, mijery mpandringana amin'ny alina, dia mandalo izy ka izay trano rehetra misy mariky ny rano zanak'ondry dia angalovana fotsiny zany fa tsy arikany. Fa izay trano tsy misy ilay mariky ny rano zanak'ondry dia aringana avokoa ny lamatoa rehetra. Ary hatramin'ny lamatoa ny Egyptiana Farao zany izay taon'ny seza fiandrianana dia maty avokoa. Ny lamatoa rehetra mivoateraka rehetra hatramin'ny biby fiompy rehetra dia maty avokoa. Fa izay nandray ny toromarika izany ka nanisy ny famantarana ny raha teo amin'ny tolam-baravarana dia nandalovana ilay anjery mpandringana fotsiny ka avitra afaka. Dia teo i Farao vao tena resy lahatra nandefa ny zanak'Israely hiala tany Egypta. Riavana malala io zany tena lesona azontsika tsoahana amin'izany. Ny zavatra tiana ambara dia ny hoe ny fanafana na ny famonjen'Andriamanitra dia tsy arak'izay eritreretintsika. Ary tsy vita ny fisainantsika na ny herintsika na izay fahalalantsika fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika izao tahaka an'ireo zanak'Israely reto baba andevy ny fahotana ary tsy afaka fa voagejana izany. Efa nitorotorona tamin'ny ota isika malaky mivily amin'ny fanao ratsy rehetra. Ary ny ten'Andriamanitra aza dia milaza hoe fa tsy misy marina na dia iray akory aza satria andevy ny ota isika
na dia tianao tsara tsika ny raha tsy mandrakariva no vitatsika kanefa fantatsika tsara fa fahafatesana aloha tambiny ota ary fahafatesana tsy fahafatesana ty vatanyty ihany fa ny fahafatesam-panahy indrindra izay fisarahantsika tanteraka amin'Andriamanitra mikofokofoka atseroa zava-olombelona manao izay fandraisany amin'Andriamanitra izy hianany amin'izany fahotany zany andraisany famonjen'Andriamanitra sy andovany fiainana mandrakizay dia atao daholo zao fihetsiketsehana rehetrarehetra izao eny fatrano mivavaka aza ndraindray dia atao fihetsiketsehana ny fombafomba samihafa izay arahana ty amin'ny trano fiangonana fa izany toerana tsy mahafaka atsika izany tsy mahavonjy atsika fa Andriamanitra no nefa nanomeny toromarika nanomeny sitrapony dia Jesosy Kristy zany nomeny atsika Jesosy Kristy izy ilay amarany Jaona apôstôly hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao Jesosy Kristy izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra afaka manaratsika ao anatin'izany fangejany miota izany io Jesosy Kristy io ilay toromarika Andriamanitra io ilay sitrapon'Andriamanitra io ilay nandafaka ny rany teo amin'ny azo fijaliana ka izay manaiky hodiovon'izany rany Kristy zany ihany no afaka hahotana ary ny rany Kristy izay naratsa indray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana dia manan-kely mandrakizay hamafa ny fahotany zao tontolo izao zavatra kendren'Andriamanitra amintsika zany raha tiatsika ny tena ho voavonjy ho afaka ka nalafa fandraisana feno sy tanteraka amin'Andriamanitra dia ekeo inoy ny asan'Andriamanitra ny famolatenan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany natokana amin'izao tontolo izao hanamerika fa mba hamonjena zao tontolo izao fa izay tsy mino ny tombo dia efa voaheloka raha teo izy satria tsy mino ny anarana zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy lehiany ny famonjenantsika izy no olona natokana ary izy ihany no teny manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka na inona fivavahana na inona ataontsika rehefa tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy rehefa tsy manaiky ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy rehefa tsy manaiky hodioviny rano Kristy dia tsy afaka fa ringa tahaka an'ireto Egyptianina ireto sy izay tsy mandray ny toromarika Andriamanitra zava-dehibe zany rehefa na ny fanafahana ny famonjen'Andriamanitra ary zany mihitsy no ampon'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra ireto fa izao ny fanafahan'Andriamanitra sy ny famonjena dia tsarovana mandrakariva ary tsarovana hatramin'ny taranaka mandrakizay ary zany hoe tsarovana zany dia tandremana fa zany no tena fanompona an'Andriamanitra anao ke raha tsika mamaky indray ny 5:7 hoe 5:7 ny ty Genesis 4:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary tandry izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo so amin'ny taranaka mandrakizay izatsika mety 5:20 ary efa tonga ny amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo arak'izay izay ianareo dia tandremo izany fanompona izany tandrema ny olona navotan'ny tompo zany nandray ny famonjeny nanaiky an'i Jesosy Kristy dia mitandrina izany fanompona izany ary le hoe mitandrina dia mahatsiaro izany mandrakariva ka manompo an'Andriamanitra dia mampita an'izany koa amin'ny taranaka rehetra ny olona afaka nandray ny fanafahana nandray ny famonjena dia mitandrina izany mahatsiaro izany asa fanavotana nataon'Andriamanitra izany
ny zanaka Israely dia manao izany isan-taona, mahatsiaro izany izy. Lehibe nihinana fan'Andriamanitra azy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Fa asain'Andriamanitra tsarovana izany. Jesosy Kristy koa tena atsiaro izany. Dia hitantsika izany ilay Matthieu toko faharoa amby roapolo teo, izay novakian'ny mpamonton'Andriamanitra Luka toko faharoa amby roapolo. Dia hoy Jesosy manao hoe mandeha any ka amboary Paska ho antsika. Ny dikan'izany dia hoe na Jesosy Kristy aza dia nitandrina ary natsiaro an'izany hoe mila mankalazy tsika hoe manompo an'Andriamanitra tsika amin'izany fanafan'Andriamanitra antsika izany. Amboary ny Paska ho antsika hoy izy. Ary dia nanontany mpianatra izy naniraka ny mpianatra izy amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo io. Ny vakitsika ny fahavalo amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jona ka nanao hoe mandeha ka amboary ny Paska ho antsika. Ny 1:20 indray dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao lazay ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana amin'ny Paska amin'ny mpianatra. Eo izany dia tena nataon'ny Jesosy zava-dehibe mihitsy ny fahatserovana izany. Andriamanitra manafaka, Andriamanitra mamonjy. Fa ny zavatra lehibe indrindra nefa rehefa tonga aty amin'ny fanekena vaovao tsika, ny Paska jiosy dia tandidy ny Paska kristianina. Ary ao amin'ny Jesosy Kristy no mahatanteraka izany Paska izany. I Jesosy Kristy mihitsy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra voalaza teo. Ary rehefa nanorina ny fanekena vaovao izy dia hoy izy rehefa nandray ny fanekena vaovao izy ka nanorina ny Paska. Hitantsika amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo teo. Indray vakitsika ny 7:20 sy ny faharoapolo. Luka toko faharoa amby roapolo ny 7:20 sy ny faharoapolo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiany ka natony azy sady nataony hoe ity ny tenako izay nomena anareo, izao no ataonareo fahatserovana ary arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Eo izany mahatanteraka ilay Paska. Ny Jesosy mihitsy no nanambara ny tenany fa izy ilay nofon'Andriamanitra, izy ilay nandatsaka amin'ny landy ho fanekena vaovao hamonjy izao tontolo izao, hanafaka izao tontolo izao. Ka ny olonafaka izany, ny olonafaka dia miompona amin'izay fanasana masina novelarin'i Jesosy izay. Ary naorina izany namanaka misy masina miaraka tamin'ny mpianatra izay tiany ahatserovana, satria izany no tena fanontona, ahatserovana ilay fanoran-tenany namonjy sy nanafaka antsika. Tandrena amin'izany fanontona izany, tsarovana izany. Ary tadidio fa ho antsika mpandray fanasan'ny tompo zava-dehibe isan'ny fanontona lehibe indrindra ny fanatrehantsika ny fanasana masina. Ahatserovantsika ilay fanoran-tenan'i Jesosy, ilay firony sy ny fahoriany mitondra ny famokatsika teo amin'ny hazo fijaliana mba hanafaka atsika. Ilatsarontsika isan'andro izany ary rehefa mandray fanasan'ny tompontsika ao anatin'ilay vavaka dia misy ny hoe vavaka fahatserovana. Dia ao tsika mahatsiaro hoe Jesosy dia maty, Jesosy dia nijary, Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesany. Tsarontsika izany ary tsy tsarona tsarona fotsiny fa tena iainana isan'andro isan'andro.
dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe isika mba fanasany tompo aloha tena mazoto manao izany fanontona masina izany ve isika tena mazoto ve isika misy ndraiky avako indray mandeha amin'ny famokarana azy ihany izy no mandray fanasany tompo e dia tsy hita tsony izy rehefa avy eo e tsy hita fa eto dia ambara mihitsy a fa ho tsarovana mandrak'izay izany tandrenana mandrak'izay izany fanompoana izany satria eo a miombonatsika fiainana amin'ny Jesosy andraisantsika isan'andro isan'andro ilay famonjena izay amin'ny Jesosy Kristy ary hiainantsika izany fa ny fanasany tompo ao anatin'izany tsika dia mafia hoe efa vita amin'ny Jesosy Kristy ny famonjena tamin'ny lasa fa ao anatin'izany koa tsika ny mahatsiaro hoe hiainako ankehitriny izany famonjena efa vita tamin'ny lasa izany fa ao anatin'izany fanasany tompo izany koa tsika no mahatsiaro hoe izany famonjena tamin'ny lasa hiainako ankehitriny izany dia antoka amin'ny fiombolana fiainana mandrak'izay amin'ny lasa rehefa ho avy Jesosy Kristy satria izy hoe tsy mba hinana sy sotro izao tsony aho mandra-piavin'ilay fanjakan'Andriamanitra mba mandra-pahatongan'ny fanjakan'Andriamanitra dia mahatanteraka ilay famonjena antsika ry avako ny fiombolantsika fiainana amin'ny Jesosy Kristy ny famonjena ary tsarontsika amin'ny fanasana masina mandrakariva izany izao anefa rehefa manao ny fanasana izy koa mantsy miteny hoe fa zay hoe mbola tsy mendrika karaha tonga eo ihany ary izy velariny tompo ny fanasana dia zay mbola tsy mendrika dia aleo aloha tsy andray fanasana masina fa hoy ny tompo hoe tsy avy antsony marina fa mpandotana dikan'izany dia zao rehefa vao antso ianao ataovy tena tombotsoanao miatrika an'izany lavalatra masina izany Jesosy Kristy mihitsy miinvite anao zay le izy karaha ho manakaja ary miinvite anao ohatra hoe minisitra na ny filoham-pirenena tsy makerive ianao hoe andeha mba amin'izany fanasana lehibe izany mainka fa i Jesosy Kristy ilay tena Andriamanitra mamelatra ny fanasany eo aminao dia diovy ilay fitafianao ary ilay teny teo tsy avy antsony marina izy fa anotahiberana aza atao sakana raha ohatra ianao mahatsiaro fa tsy tanteraka dia leba mifonano tompo aza miziriziry ary azavanao koa hoe hay fa Jesosy zany miantso ahy dia andeha nefa tsy mandinika ny teny dia hoe ny koritianina teo lepistily izay misorata ny Paoly apôstôly amin'ny koritianina manao hoe aoka ny olona mantatra ny tenany aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho amin'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany izy ry avana malala tsy sanatria fanameloana ny renitoatsika fa isika olona afaka dia tena Andriamanitra iompim-piainana isan'andro isan'andro ary aheritsika amin'izany fanomponan'Andriamanitra izany rehefa vaovony Jesosy Kristy pasika ho antsika efa nanafaka antsika izy efa namonjy antsika izy dia raha izy ny toromarika ary anao raha mbola tsy mandray fanasany tompo ianao dia antsoina ny tompo ampitiavana ianao na hiditra ao ampotin'izany hoan'Andriamanitra irenao voninahitra ho aminao izany teny mpitiavana izay atotro ny tompo anao izany. Amen.
Andriamanitra fa lehibe loatra fitiavanao anay ka nomena ndraika raha haty amin'ity voalohany amin'ny volana Oktobra ity. Andriamanitra, anisan'ny zava-dehibe aminay ny andro Alahady satria ny andro Alahady no nandehanao fiangonana voalohany ary ihany koa nandatsanao fananao masina tamin'ireo apôstôly. Ka izany ndray Tompo no mahatonga anay hidera samy voninahitra nao ato amin'izao tranomasina izao. Ary savan'Andriamanitra fa Andriamanitra manambara mandrakariva aminay ianao amin'ny alalan'ny sitraponao izay tianao ho tandremanay mpandodonao. Jesosy, raha nambaraka aminay fa raha ianao tokoa ny manapaka dia araka ny torohevitra izay atolotrao anay ary tokony tsarovanay mandrakariva. Andriamanitra, lehibe tokoa ny fitiavanao anay ka nomenao Jesosy zanakao ho maty teo amin'ny fijaliana hisolovona fahotanay. Kanefa Tompo, indraindray zay dia tsy mahatanteraka sitraponao, tsy mitandra ny didinao ka mora mivily any amin'ny fahaverezana. Andriamanitra, ianao ry Andriamanitra fitiavana no angatanay amindra fo aminay tsirairay ka raha mivoaka amin'izao tranonao zao zay dia mba ho vita fihavana aminao Andriamanitra. Ankehitriny Tompo dia mivavaky zahay mandray mpanomponao tsirairay izay efa vita marika teo aminao Andriamanitra. Mivavaky manao zay Andriamanitra, manompianatra manera zao tontolo zao, indrindra fa ny zanakay izay mianatra amin'ny sekoly FJKM. Ao koa Jesosy ianao no amin'ny fahasalamana mandrakariva, amin'ny fahendrena ary ihany koa amin'ny fahaizana ho azy reny ka ahafahany manatontosa izany fianarana izany. Mivavaka aminao koa zay Andriamanitra, ho an'ny mpampianatra izay efa mitaiza sy mikolokolo, ho an'ireny zanakay ireny dia tafinirinao izy ary ihany koa ome fahendrena aminao Andriamanitra mba ahafahany mitaiza ireny zanakay ireny. Mivavaka aminao zay Andriamanitra, ho an'ny mpiompy tsirairay sy ny mpamboly, ianao Andriamanitra nangatanay hanome izay rehetra ilainy eo amin'ny fiainana mba ahafahany mamerina ny ankohony. Mivavaky zay Andriamanitra, ho an'ny mpanay fanasany Tompo manerana izao tontolo zao, indrindra fa ato amin'ny atoko-pinoana FJKM. Jesosy, ianao nefa niantso mifidy azy reny ka namenaka azy amin'izany toerana izany. Aokany Jesosy mba ho mpandray fanasany Tompo miorina marina ao amin'ny fanasanao. Mivavaky zay Andriamanitra, ho an'izao kristianina izay mivavaka ato amin'ity fiangonana ity. Aokany Jesosy ianao niaro azy amin'izay rehetra ataony sy izay rehetra aliny ka ny fananao masina anie no hitarika azy mandrakariva
kehafatarana marina tokoa ny sitrapona Andriamanitra. Mipetraka taminao Andriamanitra, ny mpanomponao izay nifidinao hitondra zao fiangonana zao, ianao Jesosy nangatanay hanome fahasalamana azy, ao ihany koa ny ankohonana fa ny masina, ianao rehefa nahendry no angatanay ary ihany koa hanome ny fahasalamana mandrakariva. Izany Jesosy no vavaka izay tononay eo anatrehanao, ary ihany koa dia fifaninao anay no mampiombona izany vavaka izany amin'ilay vavaka ny ampianarin' Jesosy manao hoe ataonay sitraponao tena mpakanina ny sazy ary mamelany bay ampamenany ary fantonana ny fakapana manafaly aminazy anao ny fatakana sy ary voninahitra manazay. Amen. Andera vanitsika hitrangana anambara fiatsika tena Andriamanitra. Koa ny fanakem-ponona na fotoana ao ny fitorozino iarahantsika rehetra mamonina. Amenara tompo manao hoe Andriamanitra mahasofana ary izay tontolona fanafana matetika ny fitsiny Amen.